Laijona andro voalohany tamin'ny fifanitsanany kanina 13 nanafika tany Ghana ny Barea Madagasikara. Azo lazaina fa voatazo amin'ny Barea ny Black Star nandritry ny fizaram-potoana voalohany satria dia nisarakaty sara samy tsy misy nitokony rotota. Raha mizotry ny lalao dia totoafy ny fanafian'ny Black Star ary saika tany amin'ny manodidina ny 12 metatra ny tsatokazy nina no lalaovana. Sova voasaka nina daholo ireo baolina nifanisy tamin'ny tsatoby amin'ny Barea ary saika nahazo penalty mihitsy aza moa ny Ghanianina fa no lavo ny mpitsara. Ny fizaram-potoana faharoa kosa dia hitana nova-paikady ny Black Star ary nahita mivokatra zany teo amin'ny 7:20 minitra satria dia natafiditra baolina Mohamed Goudou tolotra nomeny Afenagaianina. Saika niaro tena fotsiny Barea nanomboka teo. Hita ho tsy ampy fifatohany ireo mpilalao amin'ny Barea taorian'ny fidiran'ny baolina voalohany ka nararotiny Abdoula Rahman ny Babayany zany nandritry ny corner nanoloran'ny Afenagaianina namonoan'ilay baolina faharoa. Nanomboka teo dia taitra tamin'ny torimaso ny Barea ka nanomboka nanafika. Nisy ny fanovan'ireo mpilalao ny fa 20 minitra nefa dia nanao valim-panafiana ny Ghanianina ka napiditra baolina fahatelo indray Ousmane Boukari ary nijanona tamin'io isy io ny rotota. Voaporofatra eto fa ny baolina dia tsy misy zany kisendrasendra zany fa miankina amin'ny fiomananao ny vokatra ho tazanao. Tsy hibahana loatra amin'izay sika satria dia efa voalaza amin'ny mpanasatra daholo ny ambady vangona fa andeha rahantsika ireo atotanisa statistika nandrafitra ny lalao izay manampirofo ny tanjaky ny ekipa ny Ghanianina satria dia saika manatombo lavitra zareo Ghanianina amin'ny lafiny rehetra.